mianatra eo tongotrao. Fa miarabantsika tsirairay afindray tonga fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao fotoana manokana izao indray alohan'ny terantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra mbola fempisaoranao izay ny amin'ny tombotona izay menao anay ireny tokoa ianao raha hanazava ny fahamarinanao hatrany ka ahafahanay mandroso amin'ny tsara kokoa anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny fanahy masina. Tsy mibahatoerana loatra ao amin'ny filazantsara ny jaona tahaka ny ray sy ny zanaka ny firesahana momba ny fanahy masina. Zava-dehibe eo amin'ny fahombiazan'ny asan'i Jesosy anefa ny anjarany asan'ny fanahy masina. Hitantsika ao amin'ny toko voalohan'ny filazantsara ny jaona ny mahazava-dehibe ny anjara asan'ny fanahy masina. Mbaranjanao amintsika fa izay rehetra nandray ny teny izany hoe nino azy dia tonga zanak'Andriamanitra dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Ny asan'ny fanahy masina irery no mahatanteraka an'izany. Raha nilazalaza tamin'ny mpianany ny asan'ny fanahy masina Jesosy dia niezaka izy ampiseho amin'ny fifaliana sy ny fanantenana izay nameny ny fony. Naharavoravo azy ny fanampiana be dia be fa nomanina ho an'ny fiangonana. Ny fanahy masina no ambony indrindra amin'ny fanomezana rehetra azony nangatana tamin'ny rainy ho fanandratana ny avahoakany. Omena ny fanahy masina hiasa ho famelombelomana ary raha tsy izy dia tsy hisy vokany ny sorona nataon'i Kristy. Efa nitombo hery nandritra ny taonjato maro ny herin'ny ratsy ary nahagaga ny fileferan'ny olona tamin'ny famabonana nataon'ny Satana. Tsy azo toerina sy resena ny fahotana raha tsy amin'ny alalan'ny fiasan'ny maherin'ilay persona fahatelo amin'ny firaisan'Andriamanitra izay tsy hovana ny heriny raha ho avy izy fa amin'ny fahafenoan'ny herin'Andriamanitra no hiaviana. Araka izany dia tena lehibe ny fandraisantsika ny fanahy masina. Izy izay manamafy fa marin'Andriamanitra, ny fanahy ihany koa no mandresy lahatra amin'ny fahotana, ny amin'ny fahamarinana ary amin'ny fitsarana. Ny tsy ambarahatelo ahalalantsika ny tokony atao, ny marina, ny tsara dia ny fampileferantsika ny fisainantsika sy ny fanandramam-piainantsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina izay mandresy lahatra antsika. Irina tokoa noho izany isika mba hanana fanandramana vaovao amin'ny herin'ny fanahy masina, angatao izany isanandro ny mba handrotsahan'ny tompo amintsika izany fanomezana lehibe izany satria izany irery ihany no ahafahantsika manao asa lehibe amin'ny anarany. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany. Mikataka aminao izay tompo dia ny mba handrotsahanao ny fanahy masina aminay tsirairay avy mba hahafahanay mahavita ny afatrao, hahafahanay ihany koa hatoky ny amin'ny teny fikasahanao, hahafahanay mijoro amin'ny ady rehetra misy eo amin'ny fiainanay ary hahafahanay miandrandra ny amin'ny fanjakanao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isanandro.